Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no ilain'andreny teny fa ny fiahiahiny izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filanan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Marika toko 5, marika toko 4, 9:20 sy 7:20. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonika voalohany toko 5:17 dikany manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Tian'Andriamanitra hivavaka isan'andro isika. Amin'ny fotoana rehetra dia mivavaka sy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ny tena zava-doza indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia izao ny fiahiana izao fiainana izao. Fantatsika fa ao anatin'ny fiarahamonina mirotoroto isika. Vokatry ny fitediavana, ny hazakazaka, ny fivoarany civilisation amin'izao taonjato misy antsika dia mirotoroto mihazakazaka ny zavatra rehetrarehetra. Kanefa ny rotoroto tsy fitaovana ampiasain'ny devoly fa itsika mahay azy ny akamaroany. Tena devoly mihitsy ny rotoroto indrindra. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:9-10. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Timoty voalohany toko 4:9-10. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo. Ny vola no fototry ny ratsy rehetra. Fitiavam-bola. Tsy ny vola fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Ary io tokony ho tandremantsika. Betsaka ireo mety hanana vokatra tsara eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra no lasa miforotra sy andevozy ny fitiavan-karena. Dia milona ao ny andaniana ny fotoana rehetra, ao ny andaniana ny heritreritra rehetra. Eny sasan'izany ara vokatry ny hoe asa mafy natao nandrindra ny herinandro dia rehefa tonga ny fotoana ivavahana amin'Andriamanitra any am-piangonana dia reraka dia tsy afaka miankina. Fa dia ao an-trano izay manaraka ny fotoam-pivavahana diso tanteraka ilain'Andriamanitra. Manokana fotoana ivavahana amin'Andriamanitra. Isika betsaka ny variana amin'ny asa aman-draharaha tsy manana fotoana ivavahana intsony. Tsy manana fotoana ianarana baiboly ary tsy manana fotoana hitadiavana sy hanompoana an'Andriamanitra. Indraindray manana ny fahamasinan'ny lanitra ny fanahy kanefa tsy misy fotoana hialana amin'ny orakoraka sy ny reharehan'izao tontolo izao izay feno aizina sy niezinezin'ny faharatsiana. Aoka andray fepetra ny tsirairay avy. Raha tsy mandray fepetra ny tsirairay avy amin'izao andro sarotra sy mirotoroto izao dia andevozy ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ary tavela latsa-danja izay mahakasika an'Andriamanitra. Aoka roa tandremantsika tsara izany toe-javatra izany. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Mateo toko 4:20-7:20. Ary raha misy koa voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo ilay nandreny teny fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filanan'ny zavatra miafina dia nangeja ny teny ka tsy namoa izy. Kejainy izao tontolo izao, ny fitiavana n'izao tontolo izao dia tsy afaka namota ao anatiny ny von'ny tenin'Andriamanitra. Ary inona no ambadika izany? Tandondomondoza ny fiainana mandrakizay satria revo amin'ny fiainany tany. Mampieritreritra ny teny, raisinao am-po, raisiko am-po ary indray fanapahan-kevitra mahakasika an'izany isika. Hivavaka isika. Tombo tsara, fampitandremana miezinezina no menao anay. Fa be lavitra betsaka aminay ny variana mirehaka izao tontolo izao amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-karena, amin'ny fitiavam-boninahitra. Adino no mombanao, mamelany elokay, mamondrafo. Ary manomboka hatramin'izao aza avela hanamarina ny fanaovana tsirambina ny fifandraisana aminao intsony izahay, na mivavaka na mifandiniana ny teny, na amin'ny fiara-mivavaka any amin'ny toerana manokana. Ataonay lara-pamiaina izany satria ho any an-danitra izahay. Olona ny vonjenao izay. Da io ny tsirairay avy aminay amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen.